ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehetra rehefa kotratra ity alatsinainy 20 ny volana janoary ity. Ny fahasoavan'ny tompony anenika ny isan'andro tsika. Ny salamo fa 270 salamo fa 270 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy no mofinaina tsika ato riavako. Salamo fa 270 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy zany. Halleloja. Hiteran'i Jehovah mifoky rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka adiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana taona izy. Mianatra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakariva ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona tamina nomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina fanekena ho mandrakizay izy masina sy mahatahotra ny anarany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny fahasivy. Manatitra fanavotana ho an'ny olony Jehovah. Manatitra fanavotana ho an'ny olony Jehovah. Na koa mandefa na maniraka fanavotana na fanafahana ho an'ny vahoakany Jehovah. Ravana ity salamo fa 110 ity dia salamo abdi, zany hoe salamo mitomboka amin'ny andiny voalohany mitomboka amin'ny litera A, ny andiny faharoa mitomboka amin'ny litera B raha teny malagasy izy fa tsy be moa fa teny hebreo. Dia mitohitoy izay hatrany hatrany. Ka any andiny fahasivy dia manao hoe andiny fahasivy dia alfabeta antsoina hoe P sy ny tsade no mifanaraka eo. Dia P zany ohatrany hoe pi amintsika amin'ny alfabetatsika io. Dia manao hoe manatitra fanavotana ho an'ny olony Yahvé na Jehovah. Fa inona natonga mpanao salamo iteny an'ity hoe manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Zavatra roa. Voalohany dia izao, ilay teny hoe manatitra dia toy ny efa nanomana. Zavatra efa nomanina, zavatra efa nikarakaraina dieny zay ny dikan'ilay teny hoe manatitra fanavotana ho an'ny olona. Raha toa ka mamaky tsara ilay salamitsika dia mahita fa ilay Andriamanitra izay topontsika dia Andriamanitra izay madera ny asany sady malaza izy. Lehibe ny asan'i Jehovah. Tsarovana mahatsiaro mandrakariva ny fanekeny atao. Kanefa Andriamanitra izay mamela koa ny zavatsarotra mety handalo eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha toa ka miala amin'Andriamanitra ny olona, manota ny olona ka miala amin'Andriamanitra, dia mety mandalo zavatsarotra sy zava-manahirana izy. Dia inona nataon'Andriamanitra? Raha ohatra ka nanota ny olombelona ao amin'ny boky Genesis 3, satria Andriamanitra efa nanafatra taminy manao hoe raha manoty ianareo dia miatra aminareo ny fahafatesana. Ary dia ao amin'ny Genesis 3 ihany ny 2 izy moa ny teny hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady aza hinana fa amin'ny fotoana aza hinananao azy dia fatoko ianareo manomboka ny 2 io. Dia rehefa nohan'ny olombelona nanota ny olombelona teny Genesis 3 dia napana tena famonjena ho an'ny olona Andriamanitra. Any amin'ny boky ny Genesis io ilay vomborana hoe manatitra. Zany any amin'ny boky ny Genesis zany Andriamanitra dia efa nanomana famonjena ho an'ny olona. Raha vantany vao nanota ny olona dia efa nanomana famonjena ho an'ny olona
Andriamanitra. Tsy ny olombelona nahampanota, tsy Andriamanitra nahampanota ny olombelona, fa ny olombelona no nisafidy hanota. Fa avy eo kosa Andriamanitra rehefa nanota ny olona dia nanomana famonjena ho azy izy. Zay le hoe manatitra famonjena, manatitra fanavotana, na manomana fanavotana ho an'ny olona Andriamanitra. Inona dika zany ry havako malala? Lay Andriamanitra zany dia Andriamanitra manara-maso ny fiainantsika. Ny fiainantsika tsirairay io zany dia eo ambany maso n'Andriamanitra. Tsisy tsy hitan'Andriamanitra. Misy fandaharana zay ao amin'ny fahitalavitra, fanalahidin'ny erana, zay no antikana azy amin'ny teny malagasy, clé de l'univers, zay moa no ao anatiny eo, fanalahidin'ny erana na ny univers. Dia rehefa mamaky, rehefa mijery an'ilay izy ianao dia variana, variana mijery ny halehiben'ny univers, tsy hoe zao tontolo zao tany fotsiny, fa mijery ny halehiben'ny erana na ny univers. Tsy tanavanavana, tsy tarefy ngeza be, lehibe de lehibe de lehibe de lehibe, ary tsy voafehy mihitsy, tsy voafehy mihitsy. Ahoana moa zany ny mampieritreritra ny hoe ny tany dia miodina manaraka ataontsika hoe tsipika na fariborana na orbita ny tany manodidina ny masoandro. Dia ny masoandro koa dia manana orbita mididina ao anatin'ilay galaxie misy azy. Fa ny galaxie kosa dia mihetsika, ary mihetsika tsy fantatra hoe manodidina n'inona na manodidina n'iza, fa dia mandeha manjenjena eny amin'ny erana eny ilay galaxie. Mampieritreritra avako malala ny halehiben'Andriamanitra. Mampieritreritra ahoana moa zany planin'Andriamanitra zany hoe ty tany ty dia nataon'Andriamanitra miodikodina amin'ny masoandro, ny masoandro dia nataon'Andriamanitra miodikodina ao anatin'io galaxie misy antsika moa Voie lactée. Fa ilay Voie lactée kosa zay ngeza be na ny Andromède zay ngeza be dia miodiko mandeha anatin'io univers io amin'izay tsy fantatra mazava tsara aloha, tsy takatra teto hoe ahoana mandeha, fa dia mandeha fotsiny eny io galaxie io, ary mety hifandona amin'ny galaxie namany azy izy. Mampieritreritra avako malala zany fahendren'Andriamanitra zany lay Andriamanitra idokinao. Ary na miteny azy ny olona ka ny olombelona nge nisy ho azy, tsy voavaly mihitsy ny fanontaniana hoe ahoana no misy fahendrena hanao zavatra ohatran'izany. Aiza misy fahendrena na fahalalana hatakatra zavatra tahaka zany. Zany lalàna tsy takatra ny sain'olombelona mihitsy, na ny halehibeny fotsiny ara dia efa tsy voarefin'ny machine ataontsika hoe ny milina fikajiana ny ampelantanantsika tsy maro. Afaka malala hoentin'ny mpanao salama na hoe manatitra fanavotana. Zany Andriamanitra lehibe dia lehibe sy endry zany dia manara-maso ny fiainanao bitika kely de kely de kely de kely. Mampatsiaro aho mandrakariva ny teniny ED Andriamalala na émission Daniel Andriamalala, raha tsy diso amin'ilay bokin'ny Zazavavin-drano na ny Fofombadiko no nitenenany zao teny zao manao hoe sa nge bitika kely sa bitika kely ty dia Andriamanitra ve dia andany andro ho laitsy izy moa zany fa lay sa ao anatin'ny etraketraka tsy tsaroko to resaka ny fanaovany rado sy raha misy atoa ngamba etraketraka resy ao anatin'ilay boky etraketraka ny hoe zangy bitika kely ty ilay ao anatin'ilay tantara zany dia Andriamanitra ve dia andany andro andahatra ny fiainako dia hijery za zay bitika kely ty raha ohatra ka mibebaka zany dia amboarina dia hanovany plan foana ve zany Andriamanitra noho ny fibebahako, satria mibebaka dia namboarina indray ny plan, nefa tokony ariny lalako dia impiry hanova plan Andriamanitra noho ny amiko, ary impiry hanova plan Andriamanitra amin'ny olona 4,000 tapitrisa eto ambony tany ao anatin'ny 4 minitra na 4 sekondra. Ny valiny dia zao vitan'Andriamanitra, tsy Andriamanitra izy raha tsy mahavita an'izany. Na ary tongotra matanana anao izy efa vitan'izany rehetra.
ary izy ny teny manao hoe manara-maso anao any maso koa mijerenao tsy olana amin'Andriamanitra zany tsy zavatra manahirana itsika olombelona ity aza ny ordinateur ananantsika ny milina ananantsika mahavita kajy ataove ny ordinateur ambany masona eo ao anatin'ny 2 sekondra mahavita kajy impifirerivo ao anatin'ny 2 sekondra fotsiny maika fa ny ordinateur an'Andriamanitra lehibe lavitra no zany no zany afaka malala mahazo matoky isika fa manara-maso atsika Andriamanitra ary manara-maso atsika izy de mahafaharoa de izao rehefa manara-maso atsika izy de mahafantatra zany ny fiainantsika ka manomana fanavotana ao atsika aza mieritreritra za manao hoe nenjery ianao na mandalo zavatsarotra ianao na mandalo zava-manahirana ianao de avelan'Andriamanitra any tsy zany efa manomana fanavotana ao anao Andriamanitra raha vao tonga ao anatin'ny zava-manahirana ianao latsaka ao anatin'ny efitrano mihidy anankiray ka tody zava-manahirana de minofa efa manomana varavaran'Andriamanitra ivoahana zay ny dikany teny hoe manatitra fanavotana ao amin'Andriamanitra zany tsy misy efitrano mihidy ka tsy afahana mivoaka tsia raha vantany voalatsaka katerena de efa misy varavarana na misy fomba ivoahana zay le hoe manomana fanavotana ka zao angeza ianao mihitsy angerina noty ka za mihitsy angerina noty za mihitsy ange Andriamanitra any niara tamin'ny sitraponao de latsaka tao anaty zavatsara manomana fanavotana mandrakariva Andriamanitra zay ny tenin'ny mpanao salama eto ny Andriamanitra ao zany de zao mijery anao izy ary mijery anao amin'ny maso feny fitiavana de miandry ny fibebahanao mba hanavotana anao anokatra ny varavarana io efa manana planin'Andriamanitra zany zay ny dikany hoe manatitra manomana na manatitra fanavotana ho an'ny olona izy manomana planina hamonjenany olona izy ao amin'Andriamanitra zany tsy misy zany hoe olana tsisy vahaolana tsy ao amin'Andriamanitra zany ary efa nytenen'ny tompo tamin'ny ametra-pahantena taminy hoe tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra hain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ary rehefa manao zavatra Andriamanitra de ny planin'Andriamanitra planina fanavotana fa tsy planina fanapotehana Satana no manana planina fanapotehana fa Andriamanitra manana planina fanavotana no zany afaka malala anao ny safidy miara amin'Andriamanitra fa manana planina fanavotana Andriamanitra manatitra fanavotana ho an'ny olona izy ateriny eo mihitsy tsy ny olona manatona ilay planina fanavotana fa Andriamanitra mihitsy no mitondra ilay planina fanavotana hoe itya ny lamina hanavotana sy hanafahana anao ao anatin'io toe-javatra katereny io fa ny olana de zao le afaka malala tsy mety ny olona tsy manaiky ny olona alohan'ny olona ihany ao anatin'ilay toerana misy azy hoe za Andriamanitra tsy mila an'io fa na izany ary tsy manaiky Andriamanitra fa miala nenina mandrakariva manavitra ny olona hiala manatitra isan'andro Andriamanitra de manatitra planina fanavotana ho an'ny olona raha zany tsy ohatr'izao tsika raha zany tsy ohatr'izao de tontolo zao isan'andro ke zao tontolo zao manoty isan'andro ke zao tontolo zao manimba nyity tontolo iainana nataon'Andriamanitra ty fa iverinao firy tapitrisa taonina nyloto amin'ny tehan'ny olona ty zao tontolo zao ty fa iverinao lota tahaky ninona ny ataon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty iverinao ota tahaky ninona fivlindalana tahaky ninona ny ataon'ny zanak'olombelona isan'andro tranandro raha vo mihiratra io masoandro fa izao re afaka malala isan'andro an-tany olombelona de mamindra foko Andriamanitra noho ny any Jesosy Kristy tompo izay mifona ho antsika isan'andro de isan'andro koa Andriamanitra manomana planina fanavotana antsika isan'andro raha tsy manomana planina fanavotana antsika isan'andro Andriamanitra de potiky ny fahotantsika ihany isika ao anatin'ny fahotantsika ihany isika na ny omaly ihany azy de ianao mahafantatra ny zavatra nataon'izao tontolo zao jereo ny fahita lavitra jereo ny fisainany ratsy fanahy jereo ny fisainana amin'ny tranga eto ambonin'ny tany fa izao
ao anatin'izany fahotany zany dia nanomana planina fanavotan'Andriamanitra dia milamina ihany ny tontolo iainana anio. Firy taonina, firy megatona ny herin'ny bomba atomika nataon'ny olombelona mahasimba ity tany ty asa na impolo na in-540 na imbalo tsy fantatra tsony. Ny fitaovam-piadiana rehetra eto ambonin'ny tany raha ampiasaina dia mahasimba nyity tany ty imbalo. Saingy izao nefa ry havako malala, ao anatin'izany toetra mpanimba ny olombelona zany dia nanomana planina fanavotana koa Andriamanitra an'izao tontolo izao, mba tsy hahatonga an'ilay ratsy ho tompony teny farany, dia manomana planina fanavotan'Andriamanitra. Io ilay teneny manao hoe manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Zany ry havako malala, aza kivy mihitsy ianao amin'izay ratsy mitranga eo anio, ny tompony ampohan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy, fa matroky ny fitiavan'Andriamanitra, fa manana planina fanavotana mandrakariva ho an'ny olony Andriamanitra. Radrayntsika mieritreritra hoe tena simba ny fiainako Andriamanitra, ary mety mijery ny fiainana io dia tena ahoana moa iny olona iny Andriamanitra. Dia havako malala, matokia an'Andriamanitra fa manana planina fanavotana any Madagasikara izy, satria tiany Madagasikara. Manana planina fanavotana atsika izy eo amin'ny tokantranontsika ao. Manana planina fanavotana ny fiainako sy ny fiainanao mandrakariva izy. Manana planina fanavotana n'izao tontolo izao izy izay tiany ty izao tontolo izao ty. Anazy ny tany izay rehetra eo aminy. Fa afaka tsy afaka malala mba handresy sy mba ho raisin'ny olona, ho eken'ny olona izany planina fanavotana nataon'Andriamanitra izany. Ao amin'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany no misy izany planina fanavotana izany. Manatitra fanavotana, mitondra fanafahana ho an'ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra. Raiso Jesosy, minoan'i Jesosy, matokian'i Jesosy, fa ao no misy ny fitantan'Andriamanitra mahasoanao. Hivavaka sika, Tompo misaotranao zahay fa ny planina na ny fandaharana na ny fahendrena hitondranao ny fiainanay dia mahagaga io masonay. Manimba zavatra zao tontolo zao, manota ny zanak'olombelona araka ny teninao manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, samy efa nany izy rehetra. Tompo, noho ny fahasoavanao anefa dia nanomana planina tamin'ny alalan'i Jesosy ianao, ka marininao isan'andro rahay. Tsy sainao eloko izahay noho ny amin'ny Jesosy zanakao. Tompo, misaotra noho ny amin'ny tokomenao, fa tsy faharavam-piainana, tsy faharavam-pananana, tsy faharavam-panahy no ataonao amin'ny planin'ny fiainan'ny zanakao, na dia niala taminao azy izy, noho ny amin'ny Jesosy zanakao dia nanome fiainana ianao. Koa sokafo ny fonay Tompo, handray ny fiainana nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny planina fanavotana ataonao amin'ny fiainanay, hahatonga anay ho sambatra, ho faly eo aminao Tompo, dia ataovy hitany masonay. Sokafo ny fonay Andriamanitra, itoeran'ny fanahinao masina, ahatakaranay fa ny tsara mandrakariva ny hitondranao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.